Anaka, manekeny irainao sy ny reninao mitompo fa marina izany. Manajany rainao sy ny reninao fa izany ny didy voalohany misy teny fikasana. Efesiana 4:1, 9:1-5. Afatra ho an'ny zanaka. Manana afatra manokana indray Andriamanitra ho an'ny zanaka amin'ity andro anio ity. Araka ny voalazan'ny ten'Andriamanitra izay novakiana tamintsika teo ao amin'ny Efesiana 4:1, 9:1 sy 5. Ny zanaka dia anaran'ny apôstôly Paoly amin'ny alalan'io ten'Andriamanitra io mba hakatoa ny ray aman-dreniny ao amin'ny tompo, ho tia manampy azy ireo ary mba ho mora alahatra. Izany mantsy no tena raha tena tia an'Andriamanitra ny zanaka zany dia tsy izizizy amin'ny heviny manokana izy ireo ka tsy ahasambatra ny tenany sy ny hafa. Hiezaka aneo an Kristy kosa eo amin'ny toetrany ary mahafinaritra ny mieritreritra fa ireo tanora izay miady amin'ny fahotana, mino, miambina eo am-piandrasana ny fiavian'i Kristy, manaiky ny fahefan'ny ray aman-dreniny ary tian'i Jesosy Tompo dia ho isan'izay tia an Jesosy ary tia ny fisehoany sy hitsena azy amin'ny fiadanana. Amin'izay fotoan'izay dia hijoro tsy misy pentipentina na fiketronana eo alohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy ireo ary hiditra amin'ny fifaliana mandrakizay satria namolavola toetra Mateo ity, aniambina ny vavany, tsy niteny lainga, nitandrina ny fihetsiny izy ireo mba tsy hanao ratsy na inona ary nosatroina ny satro-boninahitra fiainana mandrakizay izy amin'izay fotoana izay. Tombontsoan'ny ray aman-dreny ny mitondra ny zanany miaraka aminy eo am-bavahadin'ny tanànan'Andriamanitra ka hanao hoe miezaka nampianatra ny zanako ho tian'i Jehova, hanao ny sitrapony ary hanome voninahitra azy aho, ary ho an'ny toy izany dia hovoahana midanadana ho an'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny vavahady miditra makany amin'ny tanànan'Andriamanitra. Ny ankonana tsirairay mihitsy no tiana mba ho tafiditra ao amin'izany tanànan'Andriamanitra izany anie ka mba ho mpiasa mahatoky tao tokantranony tetỳ tany izy ireo, ary ankoa satria nahatanteraka ny andraikitra napetraky Kristy taminy ary any amin'izany tanànan'Andriamanitra any dia hitondra ny vahoakany ho eo amin'ny hazonaina Kristy, ilay mpampianatra any an-danitra, ary hanazava aminy ireo fahamarinana izay tsy takany teto amin'ity fiainana ity. Fanabeazana ambony lavitra no izay azony teto amin'ity tany ity no omeny Jesosy azy amin'izay fotoana izay, ary hosatroina satro-boninahitra volamena ny lohan'izy ireo izay tafiditra ao amin'izany tanànan'Andriamanitra izany. Tsy tokony hisy amintsika ravana milala tsy ho tafiditra ao amin'izany tanàna izany. Izany anie ny tena fanantenantsika e. Ary ny ankonana rehetra mihitsy ny ray aman-dreny sy ny zanaka no tena tokony hoentina miditra ao amin'izany tanànan'Andriamanitra izany. Ary amin'izay fotoan'izay rehefa tonga amin'izany tanàna izany dia hiankohaka eo amin'i Jesosy Kristy ary ho apetraka eo an-tongo Jesosy Kristy ny satro-boninahitsika ka hidera ny anarany sy hanome voninahitra azy satria masina indrindra izy. Fiainana mandrakizay ao an-tanànan'Andriamanitra no valosoan'ny fankatoavana eo amin'ny fiaina-tokantrano. Manomboka ao an-tokantrano izany fiainana izany. Mba ho tanteran'ny Tompo amintsika tsirairay avy anie, ary indrindra ho an'ny tokantranontsika, ho an'ny zanaka ihany koa anie izany afatra izany. Andeha hivavaka isika. Raina izay any an-danitro misaotra noho ny teninao. Tena fanerenay, fanantenanay Tompo mba ho tafiditra any amin'ny tanànan'Andriamanitra ny ankonana rehetra mihitsy ny ray aman-dreny sy ny zanaka ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.